Ny ekipan'ny Météo Madagasikara indray no miaraka aminao atao anatin'ity fandaharana momba ny toetry ny andro eto amin'ny télévision malagasy ity. Miarahaba tompoky lafinaritra tompoky vavy. Ny vaovao tsara efa manomboka miakatra zao ny renirano Kopa satria afoana ny orana tamin'ny herinandro lasa teo iny saika nahazo ny eran'ny Madagasikara. Ho an'ity herinandro manaraka ity indray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro aloha dia saika ny talio no tena anjaka fa misy an'reto andian-drahona avaratra andrefan'ny Madagasikara sy ato amin'ny canal de Mozambique ato izay arahana maso akaiky ny fivoarany. Raha ny mety ho fandehany aloha raha io any amin'ny faritry Toliara iny dia mikisaka somary mianavaratra andrefana izany hoe misitaka tsikelikely ny morontsirak'i Madagasikara izy hatrany amin'ny farany herinandro iny. Ny toetry ny andro raha ho an'ity herinandro ity ny fironany dia saika ahazo oram-baratra ny manerana ny nosy ankoatry ny faritra atsinanana iny sy ny avaratra atsinanana izay ahazo orana malefaka any ampovoambon'ny herinandro any dia ny tapany atsimon'i Madagasikara dia saika ahazo oram-baratra ary any amin'ny faraparan'ny herinandro any no somary malomaloka ny eto amin'ny faritry ny afovoantany fa tsy ahazo orana fa ankoatr'izay aloha dia mahazo orana foana zany izay vaovao tsara. Raha ny rapitso manokana dia mahazo orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny faritry Vatovavy-Fitovinany ny atsinanana mpakatra ny Androy sy atsimo andrefana Menabe ary Melaky sy i Otmatsiatra ary Amoriny Maniny. Sisan'izay saika anjombona ny andro na mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny takariva sy ny tolakandro dia ahazo oram-baratra ny faritry ny afovoantany iray manontolo toy izany ihany koa ny aty amin'ny faritra atsimo andrefana aty ny faritra Androy iny sy any amin'ny faritra atsimo atsinanana tonga hatrany amin'ny faritry Vatovavy-Fitovinany ihany ny oram-baratra. Sisan'izay dia saika ahazo andro tankorana zany hoe mitady andatsakorana izy fa tsy mety milatsaka ny orana raha ny vinavina. Dia ny maripanatsika ny vinavina hoe ho ambany indrindra zao dia any amin'ny 4 degré Celsius any amin'ny renivohitra ny faritry Vakinakaratra ary ny ambony indrindra kosa dia mananika ny 5.3 degré Celsius any Tuléarany. Dia ny eto amin'ny faritry ny afovoantany manodidina ny 4 hatramin'ny 8 degré Celsius eo. Dia raha hivoaka amin'ireto firenena vitsivitsy ireto ianao mety hoe hanatanteraka hiraka na koa hitsangatsangana dia ny any Paris, Milan mandrahona ny andro, ny any Johannesburg, Nairobi sy Bangkok dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Androno sy manodidina antsika ho avy ny orana hanao tandrifin-drahona ny any Maurice sy Comore ary La Réunion fa ny any Seychelles dia ho lalovandrahona ihany koa ny lanitra any. Dia izay indray no azonaina roso mirary herinandro feno fahazotoana hatrany izahay amin'izao fiatombohan'ny herinandro izao dia mirary soa indrindra tompoko veloma daholo.